resaka andriamatoministra tamin'ity herinandro ity dia tsy mahita toerana amin'izao fotoana izao ary efa andro maromaro zany andriamato rajoelona filohan'ny fanahy fitetezamety ianao tsy teo dia tsy naharaka loatra na hoe aiza moa tsy naharaka fa tena resabe fa lasa aiza ny présidenta tsy nahazo visa tany États-Unis ony ary toa frantsay dia tsy fantatra hoe aiza fa misy mitady azy nga any frantsay any nefa toa noena tamin'ny ampidodiofoka izy dia mahita fa verina maro zao vao mivoaka daholo ny voavoana asa inona no azo ambara momba an'izay le izy aloha tamin'ny voalohany nagaga ihany nagaga satria maninona misy resaka le izy mizany tsy de tena hoe resabe fa misy atokon'olona zany mivoy an'le izy na de tany amin'ny faritra ny mandeha any amin'ny faritra ny télévision pirenena ny radio pirenena ny ty finday ty koa moa mandeha daholo any amin'ny faritra any ny fomba mampanao zany am'ireo radio tsy miankina na télévision tsy miankina rehefa any amin'ny faritra any de izy olo mba tia andrenivohitra tia mba mandefa amin'ny alalan'ny finday zany ny feo mivoaka mivaovao amin'ireny télévision sy radio tsy miankin'ireny de mba araka ny tena ihany zany le vaovao zay mandeha misy koa moa zany ny tranokala eo ny internet mba hitan'ny tena ihany keo ny vaovao mivoaka an-gazety na de somary ohatra ny tarakely any ary gaga ta voalohany an tataorina ny eritreritra hoe tsy tokony gaga satria efa misy manana fahaiza-manao amin'izay mihitsy manao zay isin'ny resabe amin'ny tsy antony de hoe mieritreretina hoe ampisoa vorovorony zay mba hoaka ino nefa ny zava-misy joara voajanahary ny flora-joelona ny tena io zany fa miaraka ho azy ao anatin'izany ny fianakaviana zany hoe vady amanjana olombelona oratsika rehetra rehefa olombelona oratsika rehetra tsy de mahanasoa amin'ny fotoana anankiray amin'izay safitianany azy mba hoe akasaina hiala sasatra na hoe andeha anao ataontsika hoe voyage zany na déplacement soany tanteraka zany no zany tsisy tokony mahagaga raha ohatra ny flora-joelona ka nanapa-kevitra hiala sasatra kely na hoe andeha kely amin'ny toerana anankiray manolona koa moa izy no raha ohatra ka hidirantsika lalindalina kokoa ry le izy manolona moa izy no hoe hiala sasatra tsy nisy tsy nandalo nge tao anatrian'ny flora-joelona tatao anatin'ny heritaona fotsiny zay ny karazan-javatra maro manahirana joara voajanahary za zany tsy resaka tsoreny tany Maputo S Maputo 2 sy reny adiza bebare zay filazany mitrika mpanao gazety azy moa tamin'ny fotoanandro tamin'izany amiratonao gazety hoe 3 contre 1 zany hoe pa filoam-pirenena telo be ngeda be telo aloha anankitelo no manao angaretina manao ady farimbona aminazy amin'ny ady hevitra zany fa tsy hoe ady farimbona hoe mifandray tany koa satriava de nefa hoe natrehany dao zany rehetrarehetra zany ny tetotoerany raha tsika nahita tamin'ny heritaona reny greve taroa greve taty greve tatsy zay nezahana dao zany miaraka tamin'ny membre gouvernementa ny nandamina an'izany fomba nandaminany azy de tsotra ny raha tsika nalala tamin'ireny filazam-baovao isa tokony atao tamin'izany fotoana zany ny azy de tsotra hoe ifampiresahany le olona zay manana olana le manana etaeta ifampiresahany dia mifandresy lahatra eo de ny laniny zany rehetrarehetra zany raha tsika nahita ihany koa zay ohatra niaraka taminy avy any Nosy be tany naka sasatra kely nandritry ny weekend miverina avany sady hiasa kely any misy nitifitra ny fiara ny tena mbo manarina teny hitatsika koa reny teny amin'ny mare masay mody avy miasa rea lapanambotsoroatra izy maizimaizina amin'ny fito iny misy manapoka ny fiara ny eny amin'ny mare masay ka raha olona miatrika zany rehetrarehetra zany mazava ho azy akoatra ny mahazoany azy mba tokony kosa hoe mba misy fotoana ny fialatsasatra lehibe zao mba tokony misy fotoana mba ila sasatra mba tokony mba hoe mba makaina kely aloha indrindrindrindra le membre ny gouvernementa rehetra nefa mifanarahana fa hoe amety olo-tanana anysiny anao an'le liste électorale no zany zany tsy misy eto Antananarivo eto membre ny gouvernementa de manararoatra zany izy hoe aloko mba sasatra kely kely zay andriamatoministra zo tanteraka zay fa ianao ve tsy mieritratra hoe zon'olona rehetra anko zon'ny malagasy koa mahafantatra hoe inona nataon'ny filohany lasa izy marina zany zany tsy nisy tamin'izay tsy nazy remantanaka vakazo samatsy ny problema fa le hoe tsy mahalala ny zava-misy marin'izay le zoany vahoaka koa malala hoe lasa zany ny filoham-panjakana mba inona ny ataony fa zoany joany tsy voatamin'ito koa ny filoham-panjakana ny flora-joelona no nandeha niala sasatra ary tsy voatamin'ito za zay miandraikitra ny
serasera zany mpanao ny communiqué de presse eo anivon'ny fiadinan'ny fahafanavany titezamita ary tsy voatan'io tokoa no tsy nanao an'izany fampalalam-bavao zany satria no mifanajana an'izany vie privéan'olona zany na andeha hanao fialan-tsasatra tsy misy diran'izay asa tokony kirakirany zany de no heverina zany fa fomba mampanao eran-tany zany de heverina zany fa hoe mba avela izy mba akasasatra any amin'ny toerana zay safidiny any tsisy ilana communiqué de presse ny zavatra zany tsy natery tsy resaka mangarara sy tsy mangarara zany fa mba misy règle zany règle de base mba misy éthique any koa ny zavatra ohatran'izany mba misy règle de bon sens mba hoe mba ekeny ny be sy ny maro satria raha ianao zao atsoary Rovojanahary DG-n'ny RTM marina fa aty amin'ny direction générale ianao fa roatra hoe ianao vis-à-vis an'ny mpiasa atao aminao aty ka andeha any EPF ianao sabotsy sy lahady de tsy maintsy hiteny any amin'ny mpiasa rehetra rehetra hoe andeha any EPF aza na akasaina kely zay ile izy zay le fipetra zay ary tenakeo hoe tany États-Unis nakeo hoe iara-sasatra de to tsy nahazo visa zay koa no resaka mandeha io de mahagaga mihitsy mahagaga de zao hatramin'ny tangolohany tany de voentsika ny teo anivon'ny fiadidinan'ny fahafanavany titezamita hoe ratsy de ratsy mihitsy ny fikirakirana ny serasera tsy mba misy filazam-baovao tsy fantatra mihitsy iny ny zavatra miseho de rehefa tonga teo zany ny tena miaraka amin'ny ekipa miaraka amin'ny tena te andaro ranga avoaka daholy amin'ny anarany mangarahara sy zavatra rehetra asa atao eto anivon'ny fiadidinan'ny fahafanavany titezamita eto de fa fantatra rehefa niteny iny tamin'izany fotoana zany fa hoe misora midanadana io varavarany io afaka manatona daholy zay mpanao gazety na niotsorako eny andalana eny afaka manontany zany hoe inona ny vaovao zao inona ny vaovao momba an'le zay ndray ohatra zany ka hoe misy an'izany resaky zany ka hoe nandeha nakatoka visa tany États-Unis ny Flora de tsy nahazo tokony anjarany mpanao gazety mantsy ndray nanao an'izy io inona ny nanalana le mpanao gazety nanontany an'le serasera fiadidinan'ny république na nanontany an'le mpitondran-ten'ny gouvernemanta na nanontany an'le ministre serasera sy olona ray any reo ndrendrela zany ka tsy tiako natsana nga ministre serasera mety isy zay fa misy ambasady koa eto ambasaden'ny États-Unis zay azo antanina tsara fa zoan'le mpanao gazety manontany an'izao ary mbola tsy tafiditra ndray fa bankera be koa ndrangary ka tsy tafiditra misy ministre ndrarambe iny koa eto zay mikirakira n'izany zavatra ka moa raha nytanina dao zany rehetra rehetra zany fa ny zavatra marina sy misy de tsotra sady mazava lasa nanao fialan-tsasatra ny filoha miaraka amin'ny fianakaviana dia no nitany am-panaovana de tsy misy zany fa naterana azy amin'ny fomba ofisialy ohatra ndreny zavatra misy rehefa izy manao difo ofisialy iny vato reny de tsy misy koa zany communiqué de presse manaraka an'izay nohony par respect zany hoe famizam-boninahitra an'izay vie privé an'izay fa no misy tonga tany Frantsa tany Paris any zany izy nandeha dia fahalalantsika ny verve mifahalalantsika ny fitiavany asa de tsy naleo izy rehefa tonga tany fa tafahoana tamin'ny Andramatoa Abdou Diouf secrétaire général l'OIF de nisy asa ny asa science de travail zany asa ny fanaovan'izy Roland mianaka tao izay am'izay fotoana izay ndray satria asa mikasika amin'ny raha-mpanjakana sy mirasika amin'ny raha-pirenena noseho dia niditra tsehatra ndray serasera fiadinan'ny république nanao communiqué nampilazana ny zavatra de mazava zay lo tsisy an'izany fa nahazo visa le zany zao nanaovana azy mba tsika moa zany ataotsika raha teratera zany le zay manara tsika malagasy rehefa mba tonga eo izy mba engaveko kely mba tety kely le passeportnao misy an'le visa ny États-Unis mba asehoako kely an'le mpanao gazety mba am'izay fotoana zay tsy kina tsisy miteny tsony satria zavatra bitika nge zany ka nefa tsy hitako zay anaovana resabe amy zavatra